tena enjeu an'ilay débat zany tsy dia hoe tsy fitsarana eto ny akory sanatria fa dia zava-misy amin'izao fotoana izao ary ny fanontaniana apetraky ny maro dia ny hoe taorian'ny zavatra nitranga tamin'ny 20 martsa iny ahoana zany ny fomba fanehoan-kevitra eto Madagasikara. Ny avy eto amin'ny fitondrana miteny hoe atahorana ny sy ny fanonganam-panjakana vaovao izay ny antony mandraisana ny fepetra. Inona ary zany tokony ataon'ny olona ahafahany maneho ny heviny. Tsy azo atao zany ny midina an-dalambe, izay aloha zany dia efa voarara ny lalàna, fa inona zany no ataon'ny olona tsika tany demokratika anehoana an'izay heviny izay. Inona zany no arosonareo ny fitondrana mba hialana amin'ny resaka karazana hoe famoretana izay nanjo azo lazaina hoe olona manam-pahefana eto amin'ny firenena. Ny tiako iverenana aloha ny amin'ny atao hoe zavatra arovan'ny fanjakana toy ny araka androe maso satria voalaza ny constitution dia ilay voalaza teo hoe impératif de sauvegarde de l'ordre public. Impératif tsy edikevitra io izany hoe aza mieritreritra intsony ianareo zatra manakorotana firenena fa omen'ny fanjakana amin'izao fotoana zao irika na kely monja azy hiporter atteinte amin'izany ordre public izany. Zéro tolérance zay aloha mazava. Ahoana ny liberté d'expression sy ny sisa dia izaotsika izao no vavolombelona izany. Maninona tsika no afaka manao débat en toute liberté. Maninona isika no tsy misy censure na iray azy amin'ny ainao manjery rehetra ireo Madagasikara. Maninona isika no afaka maneho hevitra amin'ny fomba rehetra eto Madagasikara ary mbola tsisy régime libéral mitovy amin'ity régime ity angamba. Zao any proof zao tsika miteny zao ary raha eniny vahoaka malagasy izao fandaharana mivantana zao dia mazava izany fa misy fahalalahana maneho hevitra tanteraka eto Madagasikara. Ka raha ohatra moa ka hoavela zay nge le problème ny hoe zay le liberté sauvage, zay lay fahalalahana atao dika vilana, zay lay fandikana diso ny atao hoe démocratie eto Madagasikara zany zany hoe fahalalahana tsisy fefy. Raha ny sitrapony reto olona zatra manonga-panjakana sy tsy miraharaha constitution reto anie dia hoe aza asiana dikany zany constitution zany tsy asiana arofanina intsony fa afaka aminao zay tiany atao. Fa saingy izao averinay ny sainy hoe République Madagasikara, tany tandalana Madagasikara, misy didy aman-dalàna mifehy ny fahalalahana. Iny solution avy aty mitodika amin'ny fomba fanehoana hevitra. Eo amin'ny fanehoan-kevitra raha misy aloha fitondrana tena mametraka censure tsy misy ohatran'ity fitondrana Herajono Mampianina. Adignony sénateur Arina fa amina télévision privée netsika io ny ery amin'ny télévision mpanjakana TVM na diany parlementaire tsy mahazo maneho hevitra. Ny vahoaka moa dia efa tsy tenenina censure tsoro amantany. Isan'alina zamba ndraiky manaraka mijery ny redirediny zareo eo amin'le hoe fandaharana inona moa adigasy ministre en personne manofinofy foana milaza Singapour, milaza Maurice, milaza zao adigasy anefana era Madagasikara ny anao potena tsy asiana resaka. Manao teny tsy valiana voafako maly ahany nandefa message taminy. Ya manajanao monsieur le ministre amin'le liberté tiako resahana. Rehefa manazavazavatra amin'ny fandarana salamy reny teny tsy valiana tsy tokony hamely olona mivantana. Teny izy colonel mety zay ngamba niarahan'izy sénateur Arina nyresaka mihitsy. Colonel amin'ny gendarmerie tsy mba colonel nitafika akory afaka dikan'izay ohatrany hoe colonel nitafika zany tsisy dikany ministre ny communication. Tsy mba colonel nitafika fa colonel gendarmerie manao fihetsika salamy reny. Dia tsy valiana fasoko message misy ianao amin'ny ministre zaho sénateur mangataka aminao mpanajana monsieur le ministre omeo droit de réponse. Droit zay zany amiko zany mbola tsy namaly izy hatramin'izao mbola andefa fangatahana fomba officialy andeha alo aminazy egny angataka ny droit de réponse
fa isan'andro migalabona tsisy teny manofinofo foana zavatra atao amin'le adigasy. Bon, iny zany ndraiky mikasika n'le teo hoe tsy omena hiraka mihitsy ianareo hiteny zay sénateur Andriamandavy. Non, ndraso aloha tsy ny fanakorontanana fa ny teny mihitsy satria ny olona ne amin'ny liberté d'expression avela ny olona hiteny zay le hoe liberté fa mandraisandraikitra le tsy fandraisana ndraikitra ny fitondrana ne ny tena olana raha misy infraction io mandraisandraikitra anao fa raha anao tsy mahavita mandray andraikitra ny mpiaramonina aminao a fitondrana malemy zany fitondrana tsy afaka mandray andraikitra ny vahoaka rehefa mandray andraikitra izy zao dia lazaina fa hoe any amin'ny tsisy rehefa mandray andraikitra amin'ny tsy ara-dalàna ny tsisy mon général anao zany koa le mon général efa tena hors sujet ny fandraisana andraikitra misy fitsipika amin'ny fe ny police administrative mon général raha amin'ny ara-dalàna ny andraikitra resinao amin'ny ara-dalàna ny fanapohana grenade amin'ny ara-dalàna ny fitifirana basy légitime défense sy ny rehetrarehetra tsisy problème io angena dia maintien de l'ordre mety hivadika tena fampiasana basserelle satria légitime défense rehefa menacé ny igny sy définition d'oliny eto moa tsy agnanao zany itsika eto fa ny fitondrana zany matoa ny olona miteny hitsikera zavatra tsy mety fa amaliko miteny Andriamandavy teo tsy omeny fitondrana hiraka mihitsy olona hiteny hoe amidinareo any nytanindrazantsika amidinareo any bois de rose inge tamin'ity 5 fois ny tamin'ny androna valomanana 10 fois ny tamin'ny transition ny ilanjan'ny bois de rose nandeha tsy amena hiraka mihitsy olona hiteny hoe aza mandroba nareo HVM reto so dia tsy hitanao sénateur le bois de rose tafaverin'ny filoham-pirenena eto an-tanindrazana io olona HVM ihany tafiditra anatiny io efa conteneur ray zao efa conteneur ray zao tenao ny filoham-pirenena aloha conteneur ray zao fa tsy bois de rose ny ao zay renseignement mba tokony félicitenao filoham-pirenena premier ministre namerina an'io fa tsy premier ministre tany Maurice fa tsy filoham-pirenena gouvernement gouvernement s'apprécienao vahoaka anao culte de personnalité ka hoe ameo félicitations tsy any de pas 29 mars 1916 2016 azafady culte de personnalité mihoatra ny anaran'ny de zao fandehany solution amiko de tsotra manona ny Andry Rajoelina anao politika hoaiza ianareo am'zany alohantsika ho any amin'ny solution am'zay solution de zao zany monsieur l'avocat raha treo ny takatrao de ekeko amiko a raha ohatra ka 29 mars 2016 no resahana dia endrika fitiavan-tanindrazana tokony naseho'ny olona hoentina sy endrika fitiavan-tanindrazana tokony nasehoan'ny olona mitondra dradradradrain'ny filohan'ny république foana le hoe démocratika fitondrana eto Madagasikara tadio tsara fa zany démocratika zany angeka miala ny atao hoe état gendarme mety tsy takatrao angamba zany état gendarme zany eo sujet foana ianao fa miala amin'le atao hoe fahefana régalien rehetrarehetra fampiasa-kery rehetrarehetra na amin'ny resaka fitsarana diso tafahoatra na amin'ny resaka tafika diso tafahoatra amiko solution dia mifampiresaka fa tsy censure foana avelao ny vahoaka aneo ny fitiavan-tanindrazany malalaka rehefa ao anatin'ny taratasy ohatran'izao hoe zay no natao hoe fanajana vahoaka zay ny fidy anao fa le vahoaka ny fidy anao ve no ataonao ohatran'io dia hifampiresaka ny vahoaka dia any ianao ka matahotra avy hatrany hoe aongana averiko aminao foana monsieur le sénateur fa efa adiny ray tsika ndresaka mbola tsy voavalinao ange le atao hoe intention coupable anankely ary l'avocat eto za koa tsy hanoroka anao ka tsy hanoroka anao a fa amin'ny hevitra anao